misy ny syndicat isaky ny secteur rehetra zay ivondrona ny mpiasa iarovana ny zony. Natao zany ny syndicat iarovany zoa rehefa misy zany tsy mety anatina toeram-piasana dia ny syndicat ihany ny rivelona afaka manohitra an'izay tsirarin'izay satria dia arovany lalàna ny syndicat misy ny convention internationale zay miaro an'izay zo syndical zay misy ny lalam-panorenana zay ao amin'ny andininy 10 sy ny andininy 130 dia mamaritra tsara fa ny syndicat dia miaro ny zo ny mpiasa dia izay anisany tena tsy voahaza izay lalàna convention internationale zay raha eto amintsika raha mahakasika ny zo ny mpiasa no risahana. Eo koa ny lalam-panorenana moa zany zay fa vingavingaina foana fa rehefa ny valala tsy mandady harina dia ampiharina zay lalàna zay eto amin'ity firenena tia fa rehefa ny mpitondra amin'izao ankehitriny zao no mandika lalàna dia odina fanina ary ahodina amin'ny fomba fijery hafa ny amakina an'izay lalàna izay. Asa mendrika, ino moa ny atao hoe asa mendrika? Asa mendrika zany dia mendrika eo amin'ny resaka tontolo ny asa zany hoe ny fitaovana ampiasana, ny zavatra hoentina manatanteraka an'izay asa zay, ny toeram-piasana tokony ho mendrika. Asa mendrika tokony ho mendrika koa ny eo amin'ny lafiny tambo-karama sy ny eo amin'ny resaka karama tokony ho mendrika zany hoe karama mahavelona zany. Amin'izao ankehitriny zao nefa rasika manala fa efa tena hoe karama varimasaka zany karama varimasaka ary mety tsy hatratra ray volana akory ny akamaroan'ny karama ataontsika hoe 70 isan-jato angamba ny vahoaka malagasy zao raha ny karama efa tsy maharitra ray volana raha tamin'ny karama omeny mpampiasa amin'izao fotoana zao. Mampalahelo satria betsaka ireo efa miandro faravolana efa misotro rano fotsiny efa tsy misakafo fa rano fotsiny no sotroina hoentina heretatory mampalahelo zany zara raha mihinana sakafo zany mampalahelo zany nefa tsy mifanaraka amin'izany atao hoe asa mendrika izany zavatra izany. Anampy moa flo lefitra fanomezan-tsoa Michel. Miarahaba namana sia anareo raha ohatra mamerina ny fiarabana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpiasa malagasy na miankina na tsy miankina. Nanontany moa namana sia teo hoe ahoanany ao amin'ny mesu presse alohan'ny idirako amin'le travail décent ny ao tompokoa dia tsy milamina ny zavatra nitakina rehetra tsisy voavaly eo akilany etsakilany ny fitakina manamarana zany fitakiny CCS tsisy voavaly dia eto zany zahay sorana ny isan'ity fandaharana ty ahafahana maneho an'izay hevitra zay satria mety alaim-panahy ny olona hoe efa nilamina ve ry zalahy reny sa ahoana fa eto zahay zany dia mampafantatra horetany horen-danitra fa tsy misy zavatra voavaha nyty fitondram-panjakana ity ny fitakina syndikaly izay natao rehetra tsy ny ao amin'ny mesu presse rehetra fa ny fitakina rehetra no tsisy voavaly. Akory moa ny hagagana fa ny beboty izay tsy nitaky no nahazo 2 milliards d'ariary. Dia tena raisinay ho fanambanina, raisinay fanaovana kilabao, raisinay fanaovana tsinotsinona ny mpiasa malagasy ny zavatra ohatry reny satria ny olona handeha hanao hery famoretana hamoriporitra vahoaka handefa lacrymogène hiarovana olona tokana no motivena mena vola. Misy ihany zany namana amin'ireny mpitandro filaminana reny milaza fa voahosipotaka ho izy zahay amin'le reny vola lazaina etsero 2 milliards reny fa mbola zahay miala vola anaty posy isanandro ka eo zany ino moa any zareo igny mankaiza le vola natao fa tsy de idiranay igny fa ny alahelo izay
resahanay mpiasa malagasy hoe tsy rariny tsy azo ekena ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasa satria betsaka ny maharary azy, betsaka ny fitakinana tao dia randroaraka amin'ny tany. Hoeto zany zay miconscientiser ny mpiasa hoe raha mbola izao fitondrana zao a dia tsy mahefa ary tsisy fitakina hivaly satria efa teo izy a tsy nahavita ninoninona tsy nahavahaolana aza mieritreritra na alaim-panahy na ho fitapitahana hoe aha amin'ny mandaha manaraka dia ho valiana reo zavatra reo ny akoho tsy naneny ohatra amin'izay efa lany kary. Dia eto hiditra amin'le resaka fankalazana ny travail décent zay ho atao rapitso. Ny travail décent moa zany tsy inona fa ny asa mendrika. Io hetsika mpilaminana dia mpilaminana no atao ary fankalazana ny andro maneran-tany izy io. Io tsisy beboty afaka atao hanakatsakana an'izany satria fankalazana ohatra ny fankalazana ny rentrée solennelle io fankalazana maro samihafa atao ao amin'ny ministèran'ny maine io zay hararaotina politizena zay efa tsipiko eto hoe tsy ekena ny fandokona politique ny administration. Tamin'ny 2018 atsika dia lokaloka andriamatao premier ministre fa izy nanao ny plaque rouge ialana amin'izany resaka neutralité ny administration zany. Maheno zahay araka ny tsilotsofina fa misy 4 be dia be zarainao amin'ny maine tsy atao plaque rouge le izy. Tsy fantatra hoe atao inona le izy mipetraka ve ny neutralité ny administration amin'izay zavatra zay dia eo zany no idiranay hoe fankalazana maneran-tany io zavatra atao io ho an'ny asa mendrika dia tsy tokony hisy ninina atahorana satria mafankalazana maneran-tany azy zay dia zo le izy azo atao le izy koa any an-tanana avy hatrany ny mpiasa rehetrarehetra tsy ankanavaka ho tonga maro be isika ifanotrona mba hanehoatsika fa mbola lavitra izany asa mendrika izany ny eto amintsika. Ny karama tsy ampy raha karama varimasaka ny antsona ny karama ny mpiasa-panjakana enina ny mpiasa privé taloha dia malahelo milaza amintsika fa efa karama varimanta izy amin'izao. Karama varimanta ny karamatsika satria mbola sy tonga efa lany trosa ka tongava saina atsika ny toeram-piasana tsy zarizary ny herisetra atao amintsika mpiasa reny ny zavatra nahazo namana baba gangsta baby raha tsika nahita reny mbola maro misy ny namana any amin'ny privé voa ny kasihy tanana no ny antony tsy fantatra mbola anatin'le herisetra zany. Koa zany zavatra rehetra zany no midika fa lavitra ny asa mendrika atsika ary mila mijoro isika mba hisiny zany asa mendrika izany. Koa ny fahatongavantsika maro no afatsika miteny hoe leo ny asa mendrika atsika. Vetivety rizy mirahalahy io moa zany raha miresaka le hoe asa mendrika dia misy zava-mifangaro ao anatin'izay mahamendrika azy zay satria nde tena mendrika mihitsy mbola manalasala. Raha ny faritana io anatin'ny tanjona ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy eo amin'ny fanamby fahavalo izy zay raha tsy diso dia voaresaka ao anatin'izay ny tenenareo teo ny resaka karama, ndresahana ny resaka toeram-piasana, ndresahana ny fampitondrana fa nahoana dia tsy afaka miala ao anatin'izay koa ny resaka lalàna zay fa natsidiky andriamatoa filoha tsy avy namana tantely son teo moa le ny tsy fanajana ny lalàna dia anisany hita ho anareo mpiasa hoe lasa fitaovana fotsiny ihany anareo mpiasa mbahoaka tonga dia hitsiko hoe mpiasa mbahoaka nareo aloha fa tsy mpiasa-panjakana zay moa matetika malasa sainany olona foana matetika fa le vahoaka mampiasa anareo voafitaka inona mahatonga azy voafitaka
satria ianareo te hanao ny asanareo ndraindray misy olona manareo ohatra ty ambadika na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba akolaka zay tena tonga ny reny fitakina ny rahantsika nahita reny hoe nanareo syndikaza ndraindray lasa angady tsy mahatapakatra tsy misy piaino raha tsy misy sehatra tahaka an'izao mba hahafahanareo maneho an'izay ny aopako kely amin'ny toerara pirenena misy am'izao mantsy satria miteny olona hoe tsisy idirana io resaka io fa avelao andeha am'izao nefa hitatsika ny tenen'ny tantely santeny hoe ny tsy fanajana ny ilay lalam-panorenana ny tsy fanajana ny lalan'ny asa dia anisany miteraka fahatyantoka everina hoe rehefa reo mpiasa reo ve mono leo tsy hiala eo izy de tsy hanasa izy de vita eo fa le asa mbahoaka tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zay adinony vaoaka hoe ireo olona reo ngera ohatra ka raha tsy fitantanana ny mpiasam-panjakana moa malaza an'le izy tenen'ny olona le izy mpiasam-panjakana de le asa mbahoaka mihitsy no mikatso e ary le asa mbahoaka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka na tonga ny Michel teny hoe tena fotoana zao ifoazana fotoana zao itenenana am'izay satria le tenena moa vary manta fa na le vary nge efa tsisy sony efa misolo mangazo efa misolo katsaka efa misolo tsy fantatro zavatra hafa efa ninena tsy sasany efa misolo raketa kily na venoko de an zany le tenentsika hoe fa le asa ny tontolo ny asa mendrika ny ray voalohany ny nresanareo teo ny tsy fanarahana n'izay rariny zay fa nitsakitsahana ny rariny sy fa nitsakitsahana ny asan'le olona miasa mihitsy satria ny asa mba mendrika azy ny asa ave mo mendrika raha tsy mendrika le olona miasa aloha zany ny tokony omena asina sy tokony omendrika voalohany ka matotongeto mijo reto avy amin'ny syndicat reto ho resantsika misy kokoa makasika ny resaka andro resam-pirenena ho any rapitsy fa nytiako hiverenana kely deo am'le hoe mahatsiarinareo ny teny fa marary teo raha mpifanojona sy ampifandraisina amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana resaka mpitantanareo ireo mpitantanareo zay mpitantana tsy natao amaly an'izay hitahita zay aloha fa hoe manao be marenina ary sady tsy miala ny fitakinareo izy no tsy manao mikarakara le fividianana zay tokony andeha izy fa asa hoe inona zany nataonao mety hoe mihinana ny azo ve sa ahoana ny fandehany ino tiako hitondrana kely ny sain'ny mpiasa tsy ny mpiasa-panjakana ihany re tompoko fa na ny mpiasa amin'ny sehatra miahatena na ny tsy miakana ihany koa de vao resaka anatin'izao resaka entin'ny sainte perse zao ka ndeha tanterison manahoana ny fahitanareo an'izay somary azavaiko kely ny mahakasika an'izay satria tena marina tokoa zay misy le olona tena hoe ina moa nidirako amin'io nidiran'ny politika amin'ny asako aty ina moa nidiran'ny mpitondra amin'ny asako fa rehefa ataoko ny asako de mandeha ny kapokako telopolo andro fanzava ray izay zavatra zay ny tsy tsapany akamaroan'ny mpiasa hoe tena misy ifandraisany tokoa ny mpitondra sy ny fivoaran'ny asa satria ny mpitondra no manapaka ny zavatra misy rehetra eto amin'ny firenena ohatra zao io fidinana resaka sandam-bola io azon'ny mpitondra atao tsara maninona ny any ivelany matanjaka be lay sandam-bola fa maninona ny atsika ambany be lay sandam-bola nefa samy firenena zao ihany inona ny zavatra tsy misy eto amitsika misy ny orinasa afakaba nisy orina ny haba hotakalon'izay mampita mpiasa marobe mba hotakalon'izay zany mba hoe miasa ny vahoaka malagasy miasa ny tanora malagasy niditra ao anatin'izay sehatry ny asa zay akehitriny nefa ampidirina robot de roasina le mpiasa mitazaposiny ny mpitondra atsika mitazaposiny nefa tafiditra ao anatin'ny fifanarana amin'le hoe afakaba izay zavatra zay de tazanina fosiny zay le hoe rehefa tsy jeriny mpiasa ny mpitondra rehefa mpitondra tsy mitsinjo mpiasa no tonga eo dia ohatran'izay tsy firarahina zay hoe robot anankiray anolona mpiasa miisa zato de nefa io mpiasa io mamelombady amanjanaka mamelona ny tokantrano ary hainay mbola hitatra zany zavatra zany zany hoe ny any ivelany zany manao misy ny fitondram-panjakana miezaka hoe ahoana ny fomba atao mba isian'ny asa marobe eto mba hiasa daholo ny tanora zay mahavitan'izay fandratoana fianarana zay fandratovana fianarana zay fa ny atsika eto ndray
mihena ndray nefa tafiditra ny anatin'ny seritry ny asa ndray ny roasina hitadiavana motif ny roasana azy ampidirina ny robot ao moa ny mpiasa ny resaka kolikoly manginy fotsiny ataon'ireo lehibe reo betsaka ny recrutement mandeha ianao miasa fa 10 taona ohatra ny eny amin'ny jery manontolo zao misy vacateur efa 4 taona dia olona hafa no hitanao tafiditra rehefa misy le recrutement olona mbola tsy nandray zay asa zay misy no tafiditra amin'le recrutement zany hoe misy parachute zany avy any dia tsy fantatra hoe avy aiza dia tonga dia hitanao hoe reo zany no mpiasa vaovao reo zany no mpampianatra vaovao eny amin'ny anjery manontolo fa le teo zany mbola vacateur foana nefa efa 10 taona nanaovana an'izay asa zay ohatran'izay koa ny mpampianatra any ambanivohitra be da be reo mpampianatra fram dia rehefa mandeha le recrutement mody lazaina hoe zay jerena le ancienneté nefa rehefa tena jerena le fond tsy izay ny zava-misy fa misy ka trano ao anatin'izay recrutement zay dia tavela foana zany izay rehetra tsy mahita an'izay olona afaka mampiditra zay zany hoe noho ny mpitondra ratsy rehefa ratsy zany le mpitondra dia tsy manaja lalàna ary rehefa tsy voaja lalàna dia victime lay mpiasa ohatra zao hoe misy décret efa avoakan'ny fanjakana ohatra ny NCSS misy décret avoakan'ny fanjakana hoe tokony misy karama tokony hositrahana amin'izay décret zay efa 4 taona ny voany fa tsy appliquer le décret satria maninona ratsy lay mpitondra dia tonga hatrany anaty vilany izay faharatsiana zay no mahatonga ny hoe tokony tsy izay le toe-tsaina tsika mpiasa tsy izay le toe-tsaina tsika malagasy fa tokony mijery tsara fa misy fiatraikany re tompoko misy fiatraikany amin'ny anaty vilanitsika misy ny faharatsian'ny mpitondra ary izao fiainana zao raha ohatra ka satria ny zavatra hitako ny mpitondra atsika dia ny lokaloka ny mpitondra atsika am'izao ny lokaloka tamina velorano marobe isan-karazany mpitondra atsika teo aloha zany ny lokaloka amina velorano maro isan-karazany hoe apidina ny fiainana iatsara ny fiainana marobe zany fampanantenana nefa ary raha atao zany ny fampitahana eo amin'ny lafiny aty vilany fotsiny ny kapoabary tamin'izany 500 ny kapoabary farafaratsiny mba nitazominao tamin'izay am'izao efa mananika ny arivo ny kapoabary na ny tena raha mba manongo tena hoe ny tena manana asa raha tia sarotra be ny fiainana ho an'ny mpangataka zany mba hatratra arivo ve ny ariary zato omen'olona eny an-dalana isan'andro ho an'ny tsy manana asa mba hoana re tompoko no hitadiavana ny kapoaka isan'andro tena mampalahelo dia zay ny conscientiseko na ny tanako ny vahoaka malagasy hoe non dia diso fijery diso fieritreritra isika hoe ino idiran'ny politika ino idiran'ny zavatra ny mpitondra zay olany eo amin'ny fiainako aty tena misy idirany satria rehefa mpitondra tsy mendrika tsy manaja lalàna ary tsy mametraka ny hasiny mpiasa dia vo may hiasarotra izao fiainana zao hiakatra foana zao fiainana zao ary tafakatra 2 io kapoabary io zany teneny zany tafakatra 2 io kapoabary io ka hita fa tsy mahomby zany le teo tsafa zany fa tsy mahomby le teo le mpitondra teo misy faneho-kevitra avy amin'ny olo-pirenena zay niainao atsika amin'izao tia mba hiteny moa zany izy hoe satria fanresaka fampahatongavan-tsaina na conscientisation ihany ianao teo eny tokoa rahana manaiky ary zay ny faneho-kevineto hoe inona ho izy no nataon'ny fitondrana teo aloha kosa ary nanome asa ve namorona asa ho an'ny tanora ve ary manahoana ny tahany tsy fananana asa amin'izao fotoana raha ny fahitanareo syndicaliste azy ary ny fahitanareo an'izay resaka sehatra tontolon'ny asa zay ny tsenan'ny asa raha mahita tokoa fa be dia be zao ny tsy anasa rehefa resaka fa isika asa ny fahatelo tsy voaresaka teo eo ny
ny mpiasa-mbahoaka mpiasa-panjakana, eo ny mpiasa amina orinasa aleo tena ny atena, fa eo ihany koa ny manao asa tena. Reny dia mbola tafiditra anatin'ny mpiasa, mety tsy mivondrona anaty syndika ve, na misy ihany mivondrona anaty syndika na miasa tena azy izy a. Misy fanokevitra vetivety aloha ty hoarantsika dia hoentsika ihany koa ny mahakasika an'izay valiteny hoentinareo avy amin'ny syndika, mahakasika ny fahitanareo ny tontolon'ny asa hoe nanao ahoana ny ankrosifana ve ny tontolon'ny asa eto Madagasikara sa satria miresaka tontolon'ny asa mendrika isika tsy afa misaraka amin'izay tontolo misy eto amintsika vinavina sy nofinofo nampanantenana tamin'izany fotoanandra ny famoronana asa ny fananganana orinasa eto Madagasikara tsy hita nanakory efa nresany tatelison teo ny mahakasika an'izay a fa ty misy oronatsary kely aloha fampahatongava zany satria izay ho any mangaredina ny angaredina dia angaredo-kevitra izay rehetra olo-pirenena manan-kevitra dia entina eto amin'izao angaredina izao ho fampahatongava-tsaina ho famoazana ny saitsika ary ndresaka teo ndresaka fonjy ho fanalana ny gadra ara-tsaina inina apetraka eto amin'ny firenena ka mahatonga ny Madagasikara mbola tsy ho tandranana amin'izao fotoana zao. Da ho arahantsika vetivety ity ankasitrana indrindra ireo namana-piara-miasa ao ambadika ao misy ny ekipa taritin'ny red chef Clarisse Razayarmanana soterina ty moa zany nosorana satria misy ao ambadiky ny sary sy ny feo izay eninareo dia misy teknisiany tsy mitandro ny asa sarana fa dia tena miasa miketrika ao ambadika ao ho arahantsika zay sary zay raha vonina red chef Clarisse Razayarmanana. Teny atsipy ho an'ireo futur entrepreneur sy ny entrepreneur amin'izao zay mameno ny Facebook ato miteny hoe niezaky ny tena lahy dia vola tediavina ho an'ny fianakaviana lahy fa hajanona io resaka politika io. Aza vilelelisana eto Madagasikara ilay izany toetr'izay zany tena tonga dia isory eto Madagasikara zany toetr'izay zany. Ny lahy mety ny fiainan'ny lahy 2% ny mpanankarena eto Madagasikara atao hoe mety ny ianareo. Fa ty tena loatra raha tsy eritreritra n'ireo 98% mbola mitrongo voamana eto Madagasikara. Izy ity zany niady ho an'ity resaka insécurité ty. Tsy mahazo mody ariva lafa tonga ela vao trindronansa na vao alatra vao maso. Dia izy ity niady mba hisiny ty jirama ty lamina tsara satria ny asan'ny lahy tapaka ny jiro tsisy fidiram-bola lahy. Dia izy ity niady ho an'ity risoriso be ty mba manana projet lahy aterina any amin'reto birao isan-karazany reto fa ny mahitahita sy ny fianakaviana ihany ny tafiditra. Dia izy ity niady amin'ny eny amin'ny fitsarana lahy misy fotoana manana ny rary ny fasahirana lahy. Izy niady amin'izany sa ataovy fiainan'ny lahy dia avelao zany zany rehetrarehetra zany isy foana ihany ka na lahy ve tsy ho sahirana amin'izany fiainana zany. Aza miteniteny foana misaina tsara rehefa manao zavatra ampitiavana. Faneho-kevitra iny avy amina olo-pirenena mifandrifindrindra miresantsika eto momba ny asa efa napetako teo moa ny fanehona olo-pirenena akoatra ny namana iny teo hoe ahoana ny fahitan'ireo syndicaliste reo ny tontolon'ny asa zany zao fotoana zao mbola sa aza le malagasy ve le asa laza le raha namana teo moa fahitany hoe na ny zavatra atao rehetrrehetra famatipatotra daholo ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena sy ny fanararotana ny resaka tsy fandrimpahalemana fa ny fahitanareo syndika azy kosa manao ahoana? Ia, raisiko amin'le farany teo namana sia efa voateny teo le izy na izany taratra hoe akisaka le mpiasa fa soloana robot zany dia fahitana taratra ny fitotonganany resaka asa eto amin'ny tsy vitany tsy misy ny famoronana asa fa le asa efa misy indray mbola foanana soloina robot dia tena mahavalalana zany zavatra zany ary tsy mifanaraka amin'ny zavatra nampanantenana ny gasy tamin'ny fotoan'androny fon'ny sasany nanao propaganda ny zava-nisy rehefa tonga teo amin'ny fitondrana le olona ka zany no entina iresana hoe tena mandohalika mandady ny sehatry ny asa eto Madagasikara amintsika miteny zao. Dia raisiko le resaky ny namana sy teo mahakasika ny resaka fanajana lalàna raisiko amin'ny lafiny ara-tsindikaly aloha le izy satria raha faritan'ny convention ny lalàna maro samihafa ao amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mifehy ny mpiasa
sy ny sisa ny statut général ny fonctionnaire sy ny sisa maro samihafa ny convention internationale zay ny ratifiena tsisy ajaina zany fa ny zavatra tiana hatao zany eto amin'ity firenena tya de zay olona miteny de gagazo zay olona maneho hevitra enina ny syndicat de hery famoretana no entiny zahay zao a dia vavolombelona ary ny ainan'izany fisamborana samborana toy ny dahalo raha maneho hevitra mitaky ny indemnité de technicité mitaky ny basculement budget autonome avadika budget général satria io ny mampanahirana io ny mahatarany karama eny anivon'ireny centre nationaux de recherche reny io resaky indemnité de technicité io mba raharotoko kely ho an'ny mpiasan'ny Mesupresse zay ny matematesanay zay ny lokalokanay ary ny joronay ny samborana ny gadrana andeha ny fanenjehana fitoriana maro samihafa fitoriana international sisa tsy natao anay reto fa de mbola mijoro zahay mandraky ty androany mijoro ho anao mijoro ho atsika ary mbola hijoro ho anao raha pitso sy afaka pitso de io zavatra io zany tsy hajaina le lalam-panorenana atao zay hanampenambava ny mpitarika syndikaly ka tsy gaga atsika androany raha mahita ny tsy fanajana ny lalam-panorenana amin'ireny zavatra vaovao mahakasika ny fifidianana regny ny sasany nangataka teo vazaha avela milatsaka maro ny lalàna tsy voahaja amin'io zavatra io efa fomba fanao n'ity fitondrana izay teo aloha moa izy zao satria efa démissionnaire ny tsy manaja ny eo lalam-panorenana iny mampalahelo zavatra zany fa ny tena mbola idirako mahakasika an'io resaka fanavakavahana amin'io sampiasa io efa mangany fotsiny ny tsy fitoviany grille indiciaire efa mangany fotsiny ny tombotsoa maro samihafa tsy toviana eo amin'ny sampiasa ty moa zany le resaka 2 milliards ty de tena fanambanina moa izy igny zay tena mampalahelo ary antsoko ny mpiasa ho tonga saina fa tena efa tsy rariny tsony tsy izy tsony ny zavatra atao atsika mpiasa malagasy ny teny am'izay moa ny izay zany mbola pirofana karaha indray zany zao ny teny nataon'ny filoteo aloha Andry Rajoelina moa ty fa matetika to de resatsika foana le tonga de le resaka ny mandeha be fa eniky ny fanavakavahana ny samy malagasy reny ary raha ny filazana Andriamatoa filohan'ny Rajoelina de zay moa le teny no tenenina zao ny tenenina Andriamatoa Andry Rajoelina fa valom-bahoaka izay mampisaraka ny malagasy eniky ny fampisarahana reny satria zao zany de lasa matsapa ny eo amin'ny sehatry ny mpampianatra mpikaroka ny mpikaroka mpampianatra sy ny ao amin'ny mpiasan'ny Mesupresse fa natsiaro natao anjorom-bala raha mitaminy miaramila matsapa fanavahana raha samy malagasy nefa samy mpiasa zao ihany ka mahakasika an'izay 2 milliards 2 milliards manontany teny zany mahakasika le izy hoe navoaka iny omena ny mpitandro filaminana ngave tsy efa misy indemnité de risque anatin'ny rubrique budgétaire hanomezana ny tambo-karama andro force de l'ordre reo ngatsy andraikitsy an'zareo ny mitandro miara ny vahoaka sy ny fananana no mbola amoana vola hafa ndray vola tsy ao anatin'ny LFI sy ny LFR avoaka tsotro zao omena ny zareo de izay zavatra zay le tena hoe manamarina ny teninao zay mampiady ny mpiasa malagasy mampiady ny mpiasa malagasy satria misy ny mozana tsindrinila misy zany nomena vana kokoa satria manana basy ngamba de misy zany na mitaky de daroka sy bomba ndray no atao am'le fitakina fisamborana n'lay mpitarika menansy atao am'le mpitarika zay ndray no valiny de mampalahelo misy zany satria fitany lana ary fampedina ho izy ianao teo amariniko zay fampedina misy le izy satria zao efa
lasa malahelo zay mpiasa zay nitaky nisy fitakiana ataony greffier koa atao zay ny afara tamin'ny fanapahana karama tadiavina misy le motifa afana manafaka ny karama nyreo greffier zay naneo hevitra nitaky ny zony. Ny syndicat moa raha resakatsika mahakasika an'izay hoe fiarovana ny zony mpiasa satria tsara ny manamarika fa anjara asa fototry ny syndicat ny miara-dalàna ao amin'ny tontolo ny asa ny miaro ny zony mpiasa tafiditra ao anatin'ny lalàna zany zany hoe ny firenena tsy vanina ratsy miangy amin'ny sehatra isam-piarahamonina ohatra hoe ny asa any amin'ny tokantrano ny any amin'ny fokotany ny fiarahamonina isan-karazany ka akoatran'ny ao an-trano angamba ny hoan'izay manana asa dia any ampiasana farafahakeliny adiny 7 ora ka rehefa io asa io da ny mpitoana no tsy zarizary sy mandeha araka ny tokony ho izy dia tsy gaga isika raha tsy mandroso ny firenena dia eo no ahitana taratra n'ilay fandrosoana eo no ahitana taratra n'ilay hoe firenena vanina na tsy vanina rehefa ny lalàna zany tsy voarakaraka ny tokony ho izy ao amin'ny toeram-piasana dia tsy gaga isika rehefa tia nivon'ny fiarahamonina le firenena mihitsy lasa tsy tandalàna rehefa avy ny afarany. Raha misy ny sosikevitra avy aminareo zao mahakasika an'izay hoe fampanarahan-dalàna amin'ny tontolon'ny asa mba hatongavana amina asa mendrika izay inona ny fahitanareo anatrarana an'izay tanjona izay amin'ny lafim-piarahamonina kapiteny. Ia alohan'ny amaliko an'izay moa zany satria tena maharary anay ny resaka ny sasany nomena 2 milliards d'ariary tsy nitaky akory nitaky sy nomena na 0 ariary dia te hisitona ny saitsika isika mpitondra hoe mba alaivo saritsaina raha ny hatezerany raha tody amin'izany ny mpiasa malagasy surtout ny mpiasa mpanjakana hoe mikatso ny ray andro fotsiny ny asa mpanjakana manerana ny nosy za dia miteny anareo fa mbola mafimafy noho ny vavambasy zany ka azatosoka hoy aho ho tonga amina zavatra mitovitovy amin'izany ny mpiasa malagasy ny mpiasa mpanjakana ary ny conscientiser anareo zahay hoe ataovy mitovy ny fitantanana ny mpiasa na mpiasa mpanjakana io na ny mpiasa privé io na ny mpiasa le miasa tena io satria regny koa iharany tsindry azolena ihany indraindray kanefa dia fantatra fa igny asa ataony androany igny no ividianany velomany androany. Le mpiasa tena hiarana koa satria ny insécurité mandohetra reny mandohetra reny mpiasa tena reny nefa ny ora iasany ferana satria rehefa manangany any amin'ny efatra defa ohatran'ny casse-point zao nefa azo atao tsara ny miasa mahatonga amin'ny 9 fa amin'ny efatra dia fa aleo ahidy satria raha mahitany insécurité fa nafiany jiolahy misesisesy misy impact zany amin'ny fidiram-bola misy impact be zany amin'ny fidiram-bola satria amin'ny efatra ianao zany dia efa manidy mbola misy adiny 2 tokony mba hiasanao amin'ny efatra ianao efa mihidy dikan'izay fa mijanona amin'ny fidiram-bola anao nefa nietra mandeha ihany hietra iny nefa tokony tafiditra anatin'iny ny resaka sécurité ny fahadiovana ny tanàna tafiditra anatin'izay zay ny tenenako hoe tena victime reny satria nietra tsy azonao ahena mitombo azy io mitombo atombony zareo ara nietra fa hoe tsy ampy ny ora iasana dia aleo mba hena kely nietra non mangano fotsiny resaka kolokolo zay nresan'ilay namana tao amin'ny fanehoan-kevitra teo moa hoe misy fisiny fandriam-pahalemana mampiena ny tahampamokarana ary sao isika mihevitra zay moa zany nresany Michel teo hoe na ny mpamboly sy ny mpiampiana koa dia anisan'ny mpiasa reo ny antsojay mahazo azy ireo eny amin'ny fiarahamonina eny ambanivohitra eny miaro ho an'ny dahalo zany ange dia efa endrika ilay asa tsy mendrika aloha resany tantely santé ny mahakasika an'le hoe na ny etra sy ny kolikoly ny etra iny eo ihany fa mbola misy ihany koa kolikoly raha tsy mandoha vola ohatrany zao tsy mahazo manao an'ity asa ty
tsy afaka misitraka n'lay asa manokana ataonao, misy fanararotana amin'ny asa ataony so ihany aloha zany zay le hoe nisy an'izao fotoana fifoazany malagasy izao amin'ny famerenana na Madagasikara ho tany tandalana. Nandrasany maro miresaka asa tsinona ty de ho resako ihany hoe ny etsika izay natao tamin'ny teny ity zao raha nisy ny etrehtra hoe hanimba ny fiveloman'ny olona sasany ny dia be ny ombonana tampilaminana ho an'ny teny ity de mifanohatra amin'izay. Tsy nisy olona nalovan'ilay dia be ny ombonana teo tao anatin'ny fitakina ampilaminana nanala ny entany satria fatany azo nyantoka tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny omaly fa tsy manohitohina ny fivelomany ny fisiny ny fitakina ny famerenana Madagasikara amin'ny hotany tandalana iny ary reny no pirofo manambara fa mifamelona ny malagasy fa tsy mifamono. Ary rehefa tonga eo amin'izay fifamelomana zay tsy hoe ny mpitantana ny fitondrana mahazo tombony be dia be amin'ny alalana kolikoly na amin'ny alalan'ny fangalana tombony manokana amin'ny tsenam-bary-panjakana ohatra, nefa ny mpiasa any amin'ny telo volana tsy mandray ny tambo-karamany ny karama tara de tara ka vesaratrosy ary aza donona tompoko fa ny asy ny olona eo anatin'ny fiarahamonina de efa potehan'izay sahady satria na izy ho ailiky ny fiarahamonina hoe reny no mpiasan'ny mesupresa aza mba manao trosamena fa reny tsy azo vola raha azonareo ve le tiako tenenina hoe na ny asina maha olona anao aza ho ataon'ny fiarahamonina resaka ianao ho ailiky ny fiarahamonina ianao de aveliko indray le tenina Andriamatoa Andrinirana Rajoelina fa avalim-bahoaka izay manasaratsaraka ny samy malagasy ary na mivantana io na ankolaka iza ny tompony antoka tamin'izany ny tsy fa aiza mitantana ny nahatonga an'izany ka io zay rahantsika metake zao hoe raha toka tena gouvernemanta iombonana zany no eo mety ahita farafahakeliny mahakasika ny hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'izay fotoana rehetra le volana reo nke mety efa ao ihany mety efa tao ihany fa mety nahodikodina ohatra na mety natao ampimamba ohatra zany de mety endrika isy olona hoe aleo aloha le gouvernemanta zay mitsangana io zay mbola endrikendriky la fitondrana teo aloha ataovy gouvernemanta tena mazava tsara hoe tena fiombonana tokoa mampiombona ny malagasy rehetra mampiombona ny mpiasa rehetra fa tsy hoe mijery tombony manokana ho an'ny tenany ahafahany mijeriny hoe ahoana zany natao raha sanatria zao na mampandany olona ihany koa everina fa efa tsy manara-dalàna ka ireny zava-mitranga reny izy mirahalahy de mahatonga ny saina handeha ho an'ny ho avy ametraka Madagasikara tandalàna ametraka an'izany Madagasikara zany anatina fiandrianana. Isika moa raha vao miresaka an'izay asa ny momba ny tontolo ny asa mendrika izay ny asa no andry ankinan'ny isam-batan'olona aloha avy eo mikisaka amin'ny fiarahamonina mankany firenena na ny malagasy izy milaza hoe ny vola no maharanga fa le vola koa tsy hoe vola angalarina na vola orobana fa vola vokatry ny asa ka tsy rariny ny fanararotana raha toka hoe olona miasa nefa tsy omena ny tambiny amin'ny asa izay atrehany tafiditra ao anatin'izay ny fanilikiliana ary nge tsy ty le fiainam-pirenena ty ihany io mantsy efa fiseho an'le izy efa lasa lavitra be fa raha mahita ny zavatra nytenen'ny fanomezan-tsoa Michel teo hoe rehefa maneho hevitra raha tokony ho fampiresahana no atao de fisamborana sy antojay fampatahorana raha matahorana omena n'lay mpiasa maneho hevitra ka ireny zavatra ireny no tsekena amin'izao fotoana zao hoe okazay kosa ny fanararotana amin'ilay mpiasa nanginatra amin'izay antso zay ataon'reto namana reto hoe ndao ametraka aloha tsika tsy hiditra resaka politika be hoe ihany na fidina zay tsy mbola miditra anatin'izay akory fa ny resaka eto de famerenana na Madagasikara eo tam'dalàna mba hatsapa filaminan-tsaina na sécurité ny mpiasa hoe za aiko tsara nga tena fa miasa mafy ohatra ny arakaraka ny asanay no anararotananay satria reo tsy maintsy azy satria matahotra sauvery asa ka nytenen'ny Tantelson i Michel teo hoe ny asa sady efa tsy noforonina ny asa kely mba nisy ndray mbola roana ndray le olona ao anatin'le izy ny zavatra tahaka an'izany no mahatonga ny syndicat mijoro reto ndeha iompanantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika rahampitso rizy mirahalahy Michel manako lazaina mahakasika misy zavatra kely tiako marina kely mahakasika ny resaka intégration
raha taloha zany a io resaka intégration io a zavatra mandeha automatique rehefa mahatratra n'le fempotoana ny asana na contractuel le mpiasam-panjakana taona de basculer automatique intégré le izy magaga fa tamin'io fitondrana zay efa teo aloha io a sisy zany resaka intégration zany ny resaka remplacement numérique mba hanatombony kely mba azo ny mpiasam-panjakana ny foanana zany efa akaiky ny fifidianana mety hankany fony vahoaka hankany fony mpiasa zay napahorina nampijaliana tsy ny valiana ny fitakiny de mieritreritra zareo angamba fa manao mémoire courte ny mpiasa malagasy zay tsy ny valiana ao ny hetahetany sy fitakiny de hoe hanome 17 000 intégration anao a izay 77 000 ny isany intégration anatanty ny olona zay tokony ho intégrena 17 000 ary mbola misy condition le izy mbola misy condition l'intégration hoe olona 10 taona efa niasana efa 55 ans efa akaiky andeha retraity mampalahelo le izy kanefa zareo miteny hoe nahavita azy mahavita ny zany mbola taratra ahitana hoe asa tsy mendrika ny asa misy eto satria io moa zany a zay le hoe jou anatin'ny lalàna mihitsy hoe rehefa feno 9 taona ny maha-contractuel anao dia intégré automatique ianao lalàna zany mamaritra an'izay tafiditra automatique ho mpiasa-panjakana ianao zany kanefa eto amitsika zany a tsy ny aplikena zay lalàna zay fandikan-dalàna zay tenenako hoe rehefa mpitondra tsy manaja lalàna de tsy hisy ny asa mendrika rehefa mpitondra tsy manaja lalàna de sarotra zany asa mendrika zany de iteny koa zao ny retraité be da be ny fitarainana fa retraité koa anao efa misotro ronono ndray anao vao tsy mandray karama tsy mandray ny valikasasarana au lieu de tokony hoe nahavita be anao teo amin'ny firenena de omena karama mendrika ianao am'izay fotoana zay tsy mandray karama ny retraité maro anisareo zay retraité mitaraina fa tsy mandray karama zay tena mampalahelo ka zay fotsiny ana hoe revoaka malagasy tongava saina atsika ry mpiasa malagasy tongava saina atsika satria mifanohitra am'izay asa mendrika izay ny zavatra misy isaky ny toeram-piasana tsirairay ihany de samanana ny olana fa tongava rapitso tongava rapitso aneo an'izay firaisankina zay hoe misy firaisankina kay ny mpiasa malagasy rehetra na ianao misehatra miakina na misehatra tsy miakina na amin'ny fanjakana de androtsika rapitso hanehoatsika fa mirahina isika ary manamarika an'izany ary mitady an'izany asa mendrika zany ny mpiasa malagasy valiko kely le resaka solution izy anao par rapport am'le izy le tary aloha ya ny solution moa zany ny mpiasa malagasy tsy olona mila vaniny na olona tsy mitady korotana fotsiny tsy zay le mpiasa malagasy fa ny solution hitanay voalohany aloha hajao ny lalàna ny fanarahan-dalàna zay ny solution voalohany de faharoa manaraka an'izay valio ny fitakina mpiasa malagasy na amin'ny sehatra miankina io na amin'ny sehatra tsy miankina zay ny solution hitanay de milamina le izy mankasitraka indrindra ny avy eo amin'ny syndicat ny mpiasa eo amin'ny ministerany fikarohana ara-tsiansa
fampianarana mbaratonga ambony a ndray matoa foloany zany Saint Perse izy teo Saint Perse tsy avona mana tante leçon sy fanomezan-tsoa Michel folo lefitra sy folo moa izy mirahalahy reto tonga nitondra zay angareto-kevitra izay fa misy a ny fandraisana teo avy eto ny avy amin'ny antoko politika maro samihafa isa zany ny otrikafo iaraka amitsika eto fa larona ihany ny angareto-kevitra amina lalana zava-misy eny anatina fiarahamonina eny tsy hoe rehefa faneo-kevitra akory eny anivona fiarahamonina dia everina fa antony tsy tokony anona ity misy faneo-kevitra tena somary ny avaka kely moa zany satria endrika tononkalo izy ity teny amin'ny kanja teny hoarahantsika zay sady ampandrosiny vahiny isika ao anatin'ny toy izao angaretina izao hoandrezy mitsikera ty tolona ity itereny fitiavan-tanindrazana zoky aleo isy ny krizy ametrana fifidianana amin'ny tokonoko izy aleo izy koa ny tolona hitakiny famarinana pasakasaka tsy vonina fa matoa ireo vahoaka no manao diabe mitabataba sy mitroatra tsy akory tsisy atao sanatry dia sanatry fanomarina dia zao misy fandikan-dalàna tsy azo leferina satria dia voarary ny olona manary zo no hitondra eo dia antsoina hoe filoha sanatry ane izany Cédric ianao mba hitany fa tsy lany sady ireo mpitsara efa mitanila manao fijery maramaro tsy ekena jetekena raha izany zava-misy eto amin'ny firenena zoky aleo isy ny krizy mihitsy alaminy eto zay vao mandeha mifidy zato isy mila mpitondra gasy zato isan-jato tsy vazan-taratasy raha zoky ve tsy fay tifenetsika miakatra mamay miakina amin'ny mpitondra no avitsika vahoaka paradisa anafontsy raha hitazafotsiny tsy mety fa mila iverenana ny tolony 47 raha tsy metsika isika iverimaina foana rano ireo razantsika ny taranaka any afara andevoziny vazaha ndoiady sode tara atsika Madagasikara fa tsy maintsy miala eto zay tsy mazavazava olotokana ihany manakorotany dia tsy iza akory izany fa Cédric vazaha mba hitany miala aminay ianao dia tsy isany candidat oui fana 18 teny atsipy ho an'ireo futur entrepreneur sy ny entrepreneur amizao dia efa meno ny Facebook ato miteny hoe niezaky ny tena lahy dia vola tediavina ho an'ny fianakaviana fa hajanony io resaka politika io aza vilelilisana eto firatolo-janary teto fa tsy hoe niova be akory fi efa ici sy ratolo-janary fa efa za ndray no eto zao tompoko lasy tompoko vavy dia mirana fiarabana ho an'ireo mety hoe zao zay vao miaraka aminay misy tranga maromaro horesantsika resaka asa fanaova gazety aloha tsy maintsy horesantsika rehefa avy eo misy faneho-kevitry ny mpahalalàna ary lettre marsona ihany koa dia hojereny ny tonean-dahatsoratra Clarisse Lazermana no ambadika eo dia horesantsika ka ataotsika karazana insertion maheno ve tsika technicienne lamina ok dia hojerentsika eo mbola isy famakafakana ihany koa ataonay mpanao gazety na hoentin'ny vahintsika fa araka rehefa nampanantenanatsika moa dia vita reny ny syndicat misy vahintsika manaraka ny avy eo amin'ny antoko otrikafo andreo matoa ele arabe vahiny miarabanao tonga soety mifandarana angaredina zao moa ny raharam-pirenena ohatran'izao ny fivoarany vaovao iny zany ny faneho-kevitra androany teny amin'ny teny an-dalambe nataon'ireo collectif des candidats dia raha pitso isy ihany toy an'izay etsika hoe eo ampilaminina sy ny sisa zay point maromaro no takina amin'izao fotoana zao tsotra ny fanontaniako rehefa matoa LRPVN ny fitakina atao nireo collectif des candidats rariny ve ary atraiza ilay maharariny azy raha izay ara-dalàna ve atraiza ny fahitanareo otrikafa mahara-dalàna azy atraiza koa mety ho limite na fiatran'izay dia ilay etsika izay taritin'izy ireo
manahoana ny hevitrareo miarabanao ia miarabanareo eto amin'ny angaredona miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fiainam-pirenena moa zany amin'ny akabieny any antokatrano any traiza ozy izy ianao no mety hoe fetrany rariny ve sa tsy rariny lay fitakiny ny collectif des candidats eto aloha dia misy zavatra tiako iverenana kely mialohan'izay ny toerana misy nitrikafo manoloana ny zava-misy zany zahay moa zany eo anivonitrikafo zay somary ohatry ny hafahafa ihany ho an'ny hafa ny fiverina hoe zay aloha lay foto-kevitra hijoronay sy lay position par rapport amin'le zava-misy dia mijoro amin'izay zay tiana resana dia ny hoe tena satria fiainam-pirenena lay resantsika dia aleo le izy atao mahitsy hoe ao anatin'ilay collectif des candidats zany dia tsotra be ny anay hoe misy akoatran'ilay candidat raiky ambe folo tsy mitovy hevitra dia kafy ihany koa mbola mana ny fomba fijeriny raha oarina amin'ny rehetrarehetra fa kosa misy teboka hitovizana zany dia farafaratsiny le hoe lay resaka fiandrianam-pirenena za tsy resaka lalàna ntsony satria manahirana lay resaka lalàna fa eto ny tsy mpanara-dalàna indray no milaza azy fanaraka ny lalàna ary te hampanara-dalàna ny olona manara-dalàna saiko zany le lojika raha azotsika hoe izy tsy manara-dalàna dia izy tsy manara-dalàna io indray zany no manery hampanara-dalàna n'lay olona efa manaraka lalàna zany hoe raha jerinao zany le lalàna eto amintsika dia tena hoe lalàny matanjaka raha zay le azo ilazana azy za moa tsy teny hoe mpandresy satria tsy olona mpandresy akory zareo anatin'le izy fa mbola izy aloha zany ny eo dia mihevitra ny tena no matanjaka izy dia manao zay tiany atao amin'ilay lafi ny lalàna ny faharoa dia ny hoe ahoana kosa moa no tsy ampitombona n'ilay fangatahana na ho an'ilay collectif na ho an'ny hafa zay mbola manao fangatahana hafa ihany koa satria ny lalàna atsika kosa aloha tsy mametraka an'izany io le samy manany famakiny azy izy tiako koa moa na samy mpahay lalàna ary na samy miresaka lalàna ary manahirana le izy koza hoe lalàna atsika kosa aloha tsy mamaritra an'izany hoe afaka milatsaka eto ny amerikana na ny frantsay na ny anglisy satria zay nge io zavatra isy io zany raha eketsika raha sanatria ho eketsika amin'izao endrin'izao zany lay candidature n'lay laharana fahatelo satria io za hoe tsy afaka nakana mihitsy zany tsika rehefa rapitso misy sinoa te hilatsaka hofidiana filoam-pirenena eto madagasikara ono tsy ara-dalàna an'izany raha misy comoriane te hilatsaka io io za hoe ara-dalàna zany zay raha eketsika zao zava-misy zao le izy zany tsy miresaka n'ilay olona mihitsy satria nendrareo moa zany dia mametraka hoe nareo tsy fitiavana fankalana fanenjehana manokana fatahorana fifidianana zany le sahandrareo daholo eo anatin'le izy ozy hoe tena zay tokoa ve le izy aza lalovina amina fihetseham-po ohatran'izany lay pomba anareo fa lasa manahirana le raharaha satria lasa tsy mijery lojika an-javatra ntsony ao anatin'le izy fa dia hoe zay zao ny eto ahoana ny arovana ny tombontsoa rehetrarehetra nary zareo nge mahafantatra fa tsy mety io e fa kosa voafatotra ilay tombontsoa ifanarahana eo zany dia mifanotohatsolavo amin'izay le tombontsoa arovan'izay nefa ozy ihany koa hoe ianareo milaza ny tenanareo matanjaka io ane dia ty aloha tantara zany aloha dia tsy maintsy averintsika hoe nisy ny teny ngeteto hoe na io dia ny mpito ambandany jeriko ary nareo oza hoe nareo ve dia tena milaza fa matanjaka noho izany olo zany zay raiky amin'ny roapolo taona teo amin'ny fahefana angamba fa tsy matanjaka noho izany ianareo fa nefa rehefa tonga ny fotoanany miongana amin'ilay toerana ihany fa oza hoe izay ve sanatriny mbola nirasantsika hoe isy raha mandrika indray isy fampitehana fananana indray zay vo anaiky ifampiresaka anatin'ilay raharaha fa maninona re raha mba miaiky fa maninona raha mba milevitra mba tsy siny raha mandrika tsy siny fampitehana fananana eto amin'ity firenen'ity dia atao izay lay fifampiresahana zay lizy ny zavatra tsy sarotra kanefa FKM ne Andriamatoela Rabeviany ary zao ny alamaina atao anatin'izay tsy nisy tsokevitra mihitsy nefa FKM farany teo anao hoe mieritreritra hoe mbola tonga any amin'izay hoe mba fafana mifampiresaka zay dia raha iresaka ary ny candidat mety eo ihany fa ny pomba azy araka nambarinao hoe fatorany tombontsoa ambonana inona ny issue an'ity firenentsika ity aiza lay lalakombana ho an'ity firenentsika ity tena tsotra be
eto aloha tsy miresaka lalàna ntsontsika satria lalàna efa resakafy iny efa tsy nampanajainy zareo moa zany iny dia io izy ihany a no tsy manaja azy io fa averiko e tsy maintsy na tsisitsika antony ary ny FFKM sanatria ho anay aloha ray aman-dreny eto amin'ny firenena zany manana ny toerany tokony omena ny asiny zany zany FFKM zany akoatrany ray aman-dreny hafa satria mbola misy koa nge ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo mbola misy koa ny avatsika vao amin'ny finoana silamo na ireto lay zay tsika fiangonana zandriny reto rehefa tsy azo elany reo fa miara-miaina amintsika eto e misy ray aman-dreny ihany koa amin'izy ireny ireny lay tangalamena isan-karazany reny fa eto ndray kosa aloha mialatsiny lay tangalamena na le ray aman-dreny ara-drazana resahako tsy le hoe zay mahay mitafy lamba na tsaratsara lamba zay koa manko no somary manahirana le izy amin'ny ankapobeny mialatsiny azy satria firenena no resahantsika dia tsy maintsy atao mahitsy le izy raha ireny no avondrotsika hiaraka hitady vaholana hiakatra natabatra boribory ho an'ny firenena ozy aho hoe maninona moa tsika ny tsy ho tafavoaka fa io nge na tiana na tsy tiana mbola fampiziriziro eo fotsiny ny andaniny sy ny akilany aty akilany ny kandida mpanjakana milaza azo matanjaka satria ny aparay d'etat rehetrarehetra mbola eo ampelantanany dia milaza azo matanjaka izy dia tsy te hifampiresaka fa ozy aho hoe na oela na oangany tantara no nilaza an'izany fa tsy zako no mamorona hoe tsy maintsy mefara amina fifampiresahana ihany io ka rehefa hifampiresaka rehefa le mitady an'izay fifanarahana politika izay andrasana isy raha latsaka ve sanatria andrasana isy fananana mipotika ve sanatria satria ozy aho hoe raha sanatria renylay ndinoary reny no mbola hiverina maromaro eto amintsika sanatriavoko tena ozy hoe tsy ho zakanyity fireneny ty tsony nefa raha zao fahantratsika zao fahantrany voaka malagasy zao no rohititsika makany amina fizirizirina sahala amin'io dia ozy hoe anahirana ary tsy ho voafe raha sanatria isy zavatra hipoka ndre mandeha ka veriko ihany le izy hoe io tsy misy resaka lalàna ntsony zao fa fiandanjahan-kery no misy ao anatin'le izy dia ozy hoe io koa nefa raha samy ifampiziriziry amin'izay eo ka ilaza hoe satria izay neto dia izay ny matanjaka dia averiko ihany hoe nisy mbola natanjaka no ianareo teo fa rehefa tonga mifetra farany ozy hoe za aloha za mampitarika notrikafo a le arabe vahiny le miresaka ozy aho hoe mampalahelo raha sanatria mbola isy mpiray tanindrazana andeha ho exilé zany na hopotika fananany zany satria io ne rehefa tena miziriziry eo anao dia fara amin'izay io dia le tsy afaka hitsoka zany manahoana afaka mitsoka moa zany efa mitsoka raha teo dia ozy aho hoe zay ve ny dediavintsika sanatria ozy tsy mahasoa atsika zay misy sarotsaroka efa nisy premier ministre teto teny an-tanimbary no dia zany le izy nefa manany toerany zany premier ministre zany na mitovy na tsy mitovy ny hevitra manany toerany zany dia ozy hoe ny famerenana an'izany akory tsy sanatria hoe fampiororona satria misy veritreritra koa hoe nareo lesona amin'ny tantara tsy maintsy satria io ny olantsika zany ndraindray rehefa eo amin'ny fitondram-panjakana dia fafana ny lasa taloha lazaina fa tsy tadidina tsy nisy zao zavatra rehetrarehetra zao fa nanomboka teo aminao ny tantara izay hoe nanany tantara nyty fireneny ity fa tsy nanomboka tamin'ny zay 5 taona nitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina zay akory izy zany tsy le vita le resaka hoe ny tsy vitan'ny olona 80 taona za moa efa tsy miditra amin'iny intsony satria efa za lasa fimezana iny fa ozy hoe nisy tantara nyty fireneny ity na ny ratsy na ny tsara raha izay zany dia ozy hoe tsara no mitodika amin'ireny mba hakana lesona zay zany le izy dia averiko hoe ninona no resahanareo dia tsy maintsy afara amina fifampiresahana afara amina fifanarahana politika le izy satria nanareo ara nge tokony eritreritra ihany tsy le kandida araka ambe folo ihany ange tsy ny akamaroan'ny etamajoro politika ihany ane na ny syndicat ihany no mahatsapa ny zavatra tsy mety eto na ny voaka malagasy fa na le sehatra iresa-pirenena ianko ofanareo arane matoa izy mandraky ity ny androany tsy mameno an'ilay basket fond mbola misalasala amin'le resaka fifidianana ozy aho hoe asa aloha hoe atraizany mety fiheveranareo an'ireny olona ireny voarebirebiny mpanohatra koa ve reny sa voarebirebin'ilay kolektifa koa ve reny sa mba tena mahita ny zavatra misy eto za eto fantatrareo tsara ny fomba fijery notrikafa raha miresaka amin'izany sehatra iresa-pireneny zany tena fary amin'ny elatra farany akavanana zany tsy maintsy jerena ao anatin'le izy ka ozy aho hoe nefa rehefa tonga eto ny solotena an'ireny olona ireny na ianareo orange mihazakazaka makany any fa rehefa samytsika dia satria samy malagasy io dia aloha tsy mifampiaino zany ozy hoe tsy asoa atsika zany zavatra anankiroa efa niresaka fifidianana ihany ianao voalohany 13 millions de dollars le hoe volambola ilaina fa 3 millions de dollars mahery ihany mbola ao anaty basket fond zao
efa nanresahanao teo ny ampahan'ny lecturanao momba an'izay hoe inona zany ny fomba makinao an'izany amin'izao fotoan'izao a fanontaniana rainy ao anatin'iny hoe fa naninona moa zany tsy feny tokoa ny vola anaovantsika fifidianana hatramin'izao point anankiray zay resaka fifidianana faharoa ny resaka appareil d'état ianao mandehabe amin'izao fotoan'izao ary tena goavana be ny aminao hoe mpampianatra ny mpiasa ny fahasalamana manana porofo momba an'izany ve anareo nivonotokafo hoe ny appareil d'état ny ka efa mirona manohana candidat anankiray na voatery amin'izao fotoan'izao anatin'le conjoncture le contexte le fiainana ara-politika eny fotony indretrarehetra raisiko am'izay faran'izay hoe ny appareil d'état sy ny karazany ozy hoe manana porofo notrikafo dia io aloha tsotra ihany za kristianina katolika fa za tsy mbola nahita demony ny vantana fa za ndray mino hoe misy ny demony tiako evina zany ao anatin'le izy dtsotra be le izy hoe izany porofo de avitsika zany a tsy ho hitatsika mihitsy fa fantatra nefa hoe misy io tsotra be ange rehefa manao mitinina na manao famorina olona lay candidat laharana fahatelo a mahita plaque rosy bidibi nge anao io ivelanmahita tompona ndraiky mpanjakana nge am'izao fotoana zao nge misy ministra miaraka ao anatin'lay armada mbola inona indray ary no porofo de avitsika mihoatra an'izany eto mba te hanazavakely aloha makasika an'le armada satria mba hifampizarana ihany koa ny fahalalana zany amin'ny fiainana io zay zay kely fantatra mba azaraina le armada resahandrareo io zany tsy fantatra aloha hoe tena fantatra zareo ve ny atao hoe armada na ny forona ny armada sa hoe zavatra ny sambotsamborona fotsiny le izy ny atao hoe armada zany tamin'ny 17-18e siècle tany Espagne rehefa nisy ny adiny espagnol sy ny anglisy dia samy naneo ny heriny indrindrandrindra tamin'ny alalany hoe fananana fitaovana ny ranomasiny sahala misambo vaventy sy ny karazan'ireny zany dia izay no atao hoe armada tato ariny izy io zany ny atao hoe armada dia na vondrona na andia tafika ren'ilay foronina tsy hany hoe iza na iza ny mamonina azy tsy hany fa tantara zany le izy zany hoe amin'ny akabeany ny atao hoe armada dia karazana andia tafika izy io na fitaovana hoentina ampiasaina amin'ny ady a dia rehefa mijery an'le armada zany a mampitarika ny otrikafo a le foronon'zareo sy mijery an'le ekipa ao anatiny dia mijery ny langaziny zareo dia io zay tena ohatrany tsy meritreritra fa tsy niady izany reto olo reto ao anatin'le izy zay ny ataoko hoe tsy fantatra hoe fantatra zareo hoe zay tantara zay aloha sa tsy fantatra zareo fa mba mizara ny kely fantatra aloha zany ny otrikafo ao anatin'le izy koa zay hoe raha jerenao zany a dia ohatrany milaza fa tena vonona amin'ny lafi ny ady mihitsy lay pomba laharana fahatelo sy ny tenany zany zay overiko ihany hoe tsy azo atsika zay makasika n'lay fifidianana 13 millions de dollars izy no teo ilaitsika amin'le basket fond vao 3 millions de dollars mahery no hitao dia io tsy tsotra be tsy atoko isako ianao mato tsy omekoko tsisy resa be io raha natokisana ianao dia nomeny anao lay vola hikarakarana ny fifidianana fa mato tsy omeny lay izy tsy misy koa zany lay fifampitokisany inona moa zany le izy fa ny hoe le vola hikarakarana fifidiana io akoatran'izay za tena mialatsiny enatra ho ana firenena anankiray zany indrindrandrindra Madagasikara za aloha menatra amin'ny mamalagasy aho menatra amin'ny mampitarika ny toko politika aho hoe na le vola hikarakarana ny fifidianana raha ngeka tsy mpitondra fanjakana no kirakira azy no mitantana azy fa mbola ireo le bailleur ihany no mitantana azy zay tena mba tokony heritreritra kosa tsika eo anatin'izay za zany eo anatin'izany tsy mijery fotsiny ray le hoe le mpitondra fanjakana sy ny tsy fahatokisany communauté internationale fa le mahamalagasy aho mihitsy hoe omeny zareo le vola fa na io vola omeny tsy feny io ary dia mbola apetrany ihany ko hoe tandremo fa tsy ianareo akory no mitantana an'ity zany hoe tsy nisy nino mitantana an'io tsy ny ministère ny intérieur koa moa mazava ho azy zao anatin'le izy fa ry zareo ihany no mitantana le vola anaovantsika fifidianana dia zay hoe tena mba tokony samy heritreritra tsika fitokisan'inona ary zany ty de avitsika tsika ahoana no atokisan'ny voaka malagasy fifidianana madio sy mangarahara ao anatin'izay akoatrany hoe zany mo tantara dia tsy maintsy resahana ko ny vola mena range teto ny vadika bolongam-bia ahoana ary moa zany ny eritreretako fa raha mandatsa bato a raha fotsiny avadika eo tsy vadika mainty iny lefa tonga ny any ange le manahirana amin'le raharaha fa tsy tsotsorona fotsiny le izy hoe nareo matahotra fifidianana na nareo sahala am'izao nareo tsy niomana ozy izy ny ambiny zay hoe aza tao an'izay le izy fa mato averiko mbola tsy feno io le basket fond io mato mbola
tsy mitsahatra sahala am'izao zany ny mpisedra politika, ny société civile amin'ny akabiany, ny syndicat mba mezaka miresaka manolo-kevitra, ny collectif de zay hoe misy zavatra tokony ho amboarinao hoe fa aza de tena manao avinavin-kevitra sahala amin'io fa lasa manahirana le izy. Ty misy tantara kely de iverenako ihany satria ozy hoe adidy ihany koa mamerina an'izany. Za mahatsiaro a tamin'ny 2014 mbola betsaka ny eo fitondrana raha Jonary Mampianina tamin'izany fotoana zany, izay isan'ny mpanangana ny ACFI Nutricaf. Fa sahala am'izao ihany angety zavatra nitakiana tamin'izany fotoana zany hoe fa niova fotsiny lay voabolana tamin'izany izy hoe tsy tokony atao aloha ny fifidianana raha tsy asiana le fanorenany fotony. Izany taky an'izay Nutricaf de fidèle tamin'izay zay aty amin'ny 2024 mbola io ihany angeny takiana fa miova fotsiny le izy. Marina le fijoroana reo tamin'izay. Ary tamin'izany niaraka tamin'ilay tonga eny mapary ry Ramatoa Christine Razanamahasoa tamin'izany fotoana mitaizy fa lasako lazana ry Andriamatoa Paul Pody presque ry zareo rehetrarehetra reo le solombavambahoakandrareo reo tao daholo samy mitaky an'le hoe aleo aloha lamina lay raharavo miroso amin'ny fifidianana. Fa am'izao moa zany zareo ny eo niara-nanakiny zay ny loi électorale io. Ty aloha tsara ny manamarika atsika tsy mbola manana code électorale aloha fa le loi électorale no kitikitihana isaky ny misy isaky ny hisy fifidianana. Am'izao fotoana zao niara-nitaky zay tamin'ny 2024 hoe tsy mety io loi électorale io fa am'izao zareo ny eo mety indray le izy. Toy izay hoe zany ve ny fomba andevetitsika ifampitezainy eto amin'ity fireneny ity. De rehefa mahita Nutricaf ry zareo indrindrandrindra moa za mpitarika Nutricaf, ay nareo manohatra foana nareo zao hoe nareo tsy mahay politika ok zay lay aloha tsy miaditra am'zany fa tsy hainay zay politika zay. Raha zay le atao hoe fahaizana politika de tena illettré zany Nutricaf ao anatin'le izy. Fa zay kosa fidèle amin'ny zavatra nedivanay ary io miverin'io le problème, io miverin'io le problème. Ary zareo ihany indray zao no milaza an'le izy fa mety de ozy hoe mbola manana fotoana mbola manana fotoana tsika rehetrarehetra anitsina an'izany fa diaza de manao avinavitra. Mbola manana fotoana ve fa mbola manana fotoana ve ny fifidianana amin'ny 9 novembre tsy tokony adino zay ahoana io daty io de ahoana io fifidianan'io mbola manana fotoana ho ianao nefa ianao ihany niteny teo loi électorale jereo ny vola jereo tsy ara ihany koa ny anatanterahana azy sy ny sisa fotoana ohatrany ahoana ny verinao fa mbola anana afaka firy androany le 6 afaka 3 andro afaka 5 andro efatrandro de anomboka ny amin'ny talata manomboka ny fampelezakevitra. Ozy hoe io tsy misy mangidy ohatrany sakay fa rehefa teny rano io lany ihany. Za de mbola manamapy mbola manana fotoantsika satria maninona fa maninona tsy maintsy hoe fa 7 volana novembre lay fifidianana. Tsy azoko hoe fa maninona tsy maintsy zirizirinana de fa hita zao ary hoe tsy mety io. Zay le izy raha andeha sanatria ny fampelezakevitra manomboka amin'ny talata zao ko raha ianao rery no manao de ahoana. Marina aloha fa légal zay fa ho légitime ve lay fifidianana raha zay mitranga isa ary zay ny zavatra isa raha zao zavatra mandeha zao ary anetanana ihany koa le collectif de candidat eto tena manaraka mihitsy akoatra ny sosikevitra efa nataonay rehetrarehetra raha misiriziry zany zareo tsy fanaraka mialohany etombohan'ny fampelezakevitra de io zay aloha ataon'ireo ary raha hosa izy ao anatin'izay inona no asainao ataon'ny collectif de candidat aza misy manao fampelezakevitra fa aloha izy ny anao fifidianana ireo raha ohatra ary mahasa manao an'izay de ho hitatsika eo de manahoana ihany koa reo lazaina fa parteneratsika ireo zany ao anatin'izay lafin'izay any angely izy de ozy hoe tsika tsy nio manakanareo zao satria nareo matahotra anay ozy hoe lazainareo fa matahotra le aty amin'ny sehatry ny fanoherana lazainareo fa matahotra le collectif angatahana andibe pasy zay tsy anareo akory sakanana ny STS mandromeny tsy anareo sakananareo ozy hoe ianareo ihany ane no manosika ny olona andeha eny an-dalambe ka rehefa tsy manana sehatra ny okevitra ary ianao ho aizy de makeny amin'ny arabe zany de eto indray mieritreritra hoe iza moa zany ny tena manao zay korotana nyity fireneny ity tozy tsy samy malatsika raha zay le fomba fanao politika zay hoe iza ny tena mitady ny korotanana satria zareo miteny hoe ka nareo nge tsisy mpanaraka anareo akory olona firy nareo collectif ampina toko politika tsy mahazo olona firy akory de ho zay zany hoe gaga aminareo
le adivitra tamin'le namana zany hoe tsy mahazo olona ny ambony a ko maninona ary tsy nomena azy le mpaloha de sport de jereny hoe olona 5 ve vorony taona olona 4 nareo ndray no mitehaka raha am'izay lafin'izay ndray aloha de mba indramiko le tehaka natao tery tamin'ny fotoanandro de avelao e zay fotsiny ane le izy fa tsy azoko hoe lazaina fa tsy manana mpanaraka le olona lazaina fa nareo no matanjaka nefa sakanana n'izay zavatra tian'ilay olona atao rehetrarehetra tsy azoko tsony zany le lojika ao anatin'le izy hoe iza ary ny tena matahotra am'izany lafiny zany iza no tena manakorotana raha izay no jerentsika ao anatin'le izy ko zay hoe mba velena ihany tsika fa nareo ara ve na le collectif de candidat sy ny pombazy ara ve tsy mba tena toko hoe iverina amin'ny fanapahan-kevina sadaikatra ihany raha tena hoe nomena malalaka tokoa de jerena le collectif 1 olona 3 ny tonga ohatra masamy mieritreritra ingeo anatin'izay fa nareo matahotra de nareo indray no milaza hoe reto matahotra ao anatin'le izy aza tsika zany aza mifanabady ohatran'izay zay fotsiny no tiako resahana ao anatin'le izy fa hita be zao hoe nareo tena miorooro ao anatin'le raharaha de lazaina ny ambony matahotra nimba teny kely fara sanatria akory sy alina fa ozy hoe milaza tsy matahotra ngery zareo nefa na ny olona efa maty politiquement raha mbola ny foaziny maty politiquement nresahako velomina ndray fa tsy hoe physiquement akory satria misy olona efa tsy hitanao nandritra ny 4 taona foaziny zalàndray andeha hanoa anazy de izy nefa milaza fa matanjaka ao anatin'le raharaha milaza fa tsy matahotra ny iza siza de varina ihany zany mijery an'izy tsy lojika zany zareo raha ny zavatra ataony teneniny vavany sy ny fihetsiny tena samy hafa ao anatin'le izy ka zay hoe le izy rehefa tena fiheziny zany rehetrarehetra zany de hita hoe tena miorooro ilay laharana fahatelo sy ny pombazy satria mahafantatra tsara izy raha fifidianana madio sy mangarahary zany sarotra ny everana hoe ho tafaverina eo zareo ary zary mana fa misy dikany ny laharana fahatelo iny raha tena fifidianana madio sy mangarahary ny resahana misy dikany ny laharana fahatelo iny pour ne pas dire hoe so de 300 sisy fotsiny zao ary hoetiko any ianao anatin'ny raharaha politika tiako point anankiray goavana be ny HSE solona CES ny CENI amboary io fa tsy atokisana gouvernement Tatsay tsy legitime tsy tokony hitondra firenena ny fahitany ny eo anivo notrika fa andro teboka telo kanefa mitovitovy ihany zany amin'izao atao hoe akatoko ny fifidianana zao indamiko ny teny ny folohan'ny FFKM teny Mandromena hoe ny fiangonana de telo ny fahefany mpaminany iny moa efa tsy dikevitra iny mpanangana mpandrava zay telo zay de ozy hoe tia hanamboatra ve tsika tiatsika ao alamina ve ty trano ty zay zany le izy tsy maintsy betsaka aloha ny zavatra akisaka tsika ozy hoe andao aloha ravana daholo e nenay zany tena mahitsy ao anatin'le izy raha te hanangana zavatra vaovao tsika fa eto indray tena toko mahitsy mihitsy satria tia indray ny tsy tovizana amina fitezana politika samy nananany tsirairay ao anatin'le izy satria zany misy mametraka anay hoe ianareo niotrikafo zany ianareo ary na le collectif de candidat ary mbola tsika irainareo mariny zany satria manino ny tehanansoa misy teboka hitovizana zany de le hoe lay ma hoe ho frantsay nde latsaka eto amintsika zany le caution anay milliard de francs be de be ny teboka hitovizana fa misy ihany koa ny tsy hitovizana ohatra zao zay tamboalohany nanao ny hoe ianareo collectif na ianareo candidat 12 aza mieritreritra koa lareo ianareo rehetra Madagasikara ty fa sokafy miady hevitra de fa namaly an'izay aloha zany le collectif de candidat zay nisin'le teny amin'le intsy tamin'ny farany teo iny disany nandray anjara tamin'ireny moa zany niotrikafo de rehefa eo indray de manolotra ny hevitra indray zay zany mba dikevitra nenay zany le mba tena so zavatra de io no mahatonga anay mametraka hoe CES ve efa nananatsika anie zany fa tena nahitatsika fifidianana madio sy mangarahary ve le izy CENI ve ho boostetsika io de hoe anana fifidianana madio sy mangarahary tsika eo anatin'izay sala am'izay ihany koa le ACC zay ny tenenako satria ady hevitra le izy tsy mamenatra anay mihitsy ho zay hoe hevitry ny sasany eo anatin'le collectif de candidat zay na izy rehetra mihitsy fa ho zay hoe mampitarika ny otrikafo raha tena
anadio an'ilay tokotany tokoa tsika fa maninona moa no limitentsika amina resaka hoe CES resaka CENI resaka ACC problemana fifidianana fotsiny ange no voava am'zany raha ho voava fa misy problema be deabe afy fa manana olana ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe ty le resaka fahantrana sy ny karazany ty za zany ozy a hoe io le tokotany dioviny io tsy tokotany mpifidianana fotsiny io fa manahoana ny tokotaniny toe-karena manahoana ny sosialy manahoana ny fanabiazana ao anatin'le izy manahoana ny problema n'ilay namana syndikalista zay vao nidimbiasiko teto manahoana tsy problema mpifidianana ny an'izany mety hitambarany zay fa manana ny olana ihany koa izy amin'ny mampiasa azy de ozy hoe izany rehetrarehetra zany no tokony hoentina ambony latabatra ka nresahako tamin'le namana hoe marina ny teninao hoe na ao anatiny lay fanohanana n'le collectif ary zay de misy zavatra tsikeraina ihany koa de mitondra ny hevitra eo koa satria zay ny falabiazana politika azonay fa tsy sahala amin'ny anareo kosa hoe efa hita zao efa tsy mety de oui président efa hita zao fa zavatra anakorotana ny fireneny ty de nareo ndray mbola mikopakafo manampy an'lay lazainareo fa président moa zany eo anatin'lay raharaha andeha makany amin'ny lalana tsisy zay ndray kosa aloha de tsy tovizatsika ao anatin'le izy koa zay hoe raha zay ny lazainareo fa anondrona ny otrikafo hoe tsy hita zay andraisana azy anareo zay fa zay ndray ho zay hoe tianasoa anyty fireneny ty ve tsika lojika zany kandida raiky ambe folo reo a mbola samy manany heviny fa misy kosa itovizana fa maninona moa zany ny otrikafo ny voatereo tsy maintsy hitovy-hevitra zato isanjato eo fa le teboka hitovizany reny zany a zay ny raisana de feheziko le izy am'le hoe tsy tokotany mpifidianana ihany tokony alaminy eto fa betsaka ny zavatra tokony momban'ny gouvernement mitondra ny firenena am'izao fotoana zao ny hevitry losika tena za aloha satria miresaka lalàna zany ao anatin'le izy a de tena ozy hoe tsy zany angamba tsy adevitra fa maninona moa no gouvernement no hitondra n'ilay firenena zany angisan'ny adevitra ihany koa zany hoe fa naninona ny terenareo le folohan'ny ACC zany laza fa folohan'ny anteny merandoolona azafady laza fa hoe tsy tia hitondra n'le raharaha de nanipy an'ilay baolina teo fotsiny mafametram-panontaniana ke zany io koa zany mivalympahefana ihany koa de zany amoka zareo milaza fatra-panaradalàna fa io ndresahako tam'le namana akaiky an'ilay larana fahatelo zay hoe nareo fatra-panaradalàna fa tsy haiko na zany tsy maharaka fa mitovy koa zany tsika sinao samy tsy mbola nahita fa mindrapahefana natao tsy fantatro hoe ara-dalàna ve zany za aloha za tsy pahay lalàna fa za kosa mahay mamaky teny mba fantako hoe tsy ara-dalàna zany fa tokony isy fa mindra-pahefana tsy misy zany de mbola lazainy zareo zany fa mety ihany ny manarak'izay de ozy hoe le nanindreny nilay premier ministre tsy haiko Christian koa tam'izany fotoana zany no heveriny ny hafa fa mba tena ho tsara izy io fa zay aloha tany am-boalohany de fa lahita hoe olona malemy mantsiny ho fomba fiteniny gasy zany fa tsy sanatria akory tena tsy hitanao tsy azonao be ihany fa hitanao tokoa hoe diplomaty de ozy hoe zao zany tena voapirofo fa tena pion amin'ny fomba vahiny moa zany ny sehatreresam-pirenena le premier ministre atsika io de io ataony ny fomba rehetrarehetra zany de lasa izy no izy sy ny gouvernement mitondra raha fa mety tsy napoziny kosa zany hoe tsy hoekeny na de le sehatreresam-pirenena ny esany ary zay zavatra zay rehefa avy eo ka ozy hoe io raha tena anaraka ny lalàntsika ary mino a satria mba mahafantatra ny information kely mandeha any ambadimbadika ihany koa zay ihany koa nge ny tena isan'ny manahira ny olona am'izao fotoana zao zany hoe le vahoaka malagasy sy lay reto sehatreresam-pireneny reto hoe na de mampanaja ny lalàna sahala am'izany ara be dia tsy atao akory de ty etony aloha de averiko zako aloha mialatsiny am'ilay filohan'ny anteny merandoolona nanaiky an'izany zavatra zany satria tamin'ny fotoana nanindrenanao filohan'ny anteny merandoolona de fa tokony fantatrao hoe ho avy ny fotoana tsy maintsy enao no hitantana vonjomaika ny firenena de avy eo anao teriterena amina resaka akatara fotsiny de manaiky an'le za ndray aloha de ozy aho hoe tsy aty laroto ozy le fomba fiteny zay aloha fa tsy fanao an'izay fa manahirana ka ozy aho hoe zany rehetrarehetra zany e tokony mba hojerentsika daholy a de averiko ihany hoe mbola manana fotoantsika mbola manana volana sy 5 andro le fotoana resanao io tena mbola manantsika na ny 2 minitra ary manova zavatra rehefa ao anatytsika
ny finiavana anovandre raharaha fa raha zao ane ny izirizirina irosony eo de ozy aho hoe zay moa zany manao ny alanenina rehetrarehetra ihany e zay te hiara miaina aminareo eto hoe tianay mba hiala iriary aminay eto nareo satria samy malagasy rehefa mba miala ao anatin'io fahefana io fa ampalahelo anay ihany koa raha hitanareo hoe anampy isa ny exilie politique nareo ao anatin'ilay raharaha ka zay le teneniko eny ray minitra manova zavatra ndo mba ifampiaina rehefa to ela arabe vahiny mitarika ny anivany antokotrikafo misaotra anao vahiny tato anatin'ny angareny makasitraka tamin'ny fanasana dia makahery reo a namana rehetrarehetra ihany koa amin'ny tolona indrindrandrindra lay collectif de candidat sy ny namana rehetrarehetra iny akianjy iny eny ary maromaro ny vidéo ambadika ao sary zany zay mamintina ny tontolo androany teny akianja teny ireo fihetsiketsehana sy hetsika isan-karazany zany zay natao teto tanàna ny rana tamin'ny collectif de candidat ao ambadika ao ho alefatsika izy ireo raha fitinina fotsiny de hoe niainga teny amin'ny rahasalama ny tombo ny ataontsika mihitsy hoe nanatevin-darina zany hetsiky ny collectif araiky ambin'ny folo zany tamin'ity androany ity ary nanomboka nanakoako teny akianja ny resaka sosialy ny teboka maromaro ny resahany vahintsika farany teo ny avy eo amin'ny otrikafo nanomboka nisy ny resaka teny akianja ilay tokotany maro samihafa mila diovina mila jerena akoatra ny resaka tokotany mpividianana dia nanakoako teny isy ihany koa ny fanaokevitry ny candidat samihafa izany asa melony andefasantsika an'ireo vidéo isan-karazan'ireo fanirina zafy manantany misy fakafakana mbola tianao entina ve sady mitondra fanamarena e motsika zany namana inkaja ny satria tokony mbola isy vahiny solombavam-bahoaka tsika zany de tsy afaka miaraka amitsika satria mbola manao ny fandaminana izy ireo fandaminana zany ny am'izay fanohizana ny hetsika zay dia nandefa ny teny fialantsiny moa zany namana solombavam-bahoaka zay tokony miaraka tamitsika teo fa ny amin'ny ty androany ty fotsiny tiako hitondrana fanamariana zany ho atsika manaraka ny fandarana de hoe rehefa porofona zany fa ray aman-dreny no mitarika rehefa aseho ihany ko fa misy consigne zany na hoe misy toromarika atao amina trangan-javatra ohatran'ireny dia voamarika tsara tamin'ny zavatra rehetra zay ny atao tamin'ny omaly tamin'ny androany zany ny hoe filaminana tokoa la hetsika zany de azo antoka zany fa raha ohatra hoe teny nomena toerana na ahafahana na nio hevitra zany reto collectif de candidat reto de tsy ho tonga tery ambohida teny mamasina teny anosy teny apefilo teny andavamamba tsy ho tonga teny andravoangy ambony tsy ho tonga teny andravoangy ambany tsy ho tonga teny ambodivona tahaka ireny ary nanjarina an'eo hevitra andalambe fa voatery nidina sy naneo hevitra andalambe zany satria tsy misy toerana ahafahana zany mandray zay fomba faneho-kevitra zay nomeny lay ataotsika entre guillemets zany na hoe ao anaty farankososina ny amina hoe tompona ndraiky mpanjakana de nidina daholo ny toerana rehetrarehetra zany fa rehefa diniana ihany koa nefa ny fahamaroniny vahoaka zay nanaraka ny candidat nanomboka tamin'ny latsinainy ny talata teny anosy na azanamboda niakatra taty ambojatovo rehefa diniatsika ny amaroniny vahoaka nanaraka ny candidat niainga teo amin'ny knapsa na keny andavamamba ary rehefa jerevana ny androany teny andravoangy ambony ny azo ana korondrano satria ny saotra ny vahoaka teny akorondrano tandrifin'ny jesosy mamonjy fiangonana ny candidat noho ny mbola betsaka ny fanomanina sy ny fionana tokony atao fa atreo aloha ny diatsika satria ampilaminana na de taky aza ny vahoaka eo toizy zany candidat hoe ndraso aloha fa ny zavatra rehetra mandeha amin'ny fandaminana daoly fa raha rehefa jerevana zany zay dia tena tsomby tokoa an'lay palais des sports le olona zany raha ohatra ka na ny olona hita androany tena tsomby tsy possible zany satria ny fanazavana tamin'ny antso atarby zay azotsika avy any amin'ny namana nanao an'ny kanja
dia lavitra be le filarana ary ny tombo andalana ny vahoaka zany ny anatin'le hoe zay nge manana le asa kely samihafa ataonay fa miaraka aminareo zay ary tena mitolona ho anareo. Betsaka ihany koa reo olona zay teny andalana teny zany teny amin'ny fiarahamonina am'le ino moa zany maro anisa mangina nanaraka n'le tolona ampilaminana. Tsy nisy magasin vaky, tsy nisy fiarakodia potika, tsy misy ihany koa moto nitisimbana, tsy misy tranom-panjakana nydorana, tsy misy ihany koa mpivarotra nanidiny tsenana ary ty ny tena zava-dehibe. Efa niodina teny anosy reny kandida reny efa nanakaiky ny tsena zay tsy lavitra araky ny fahitantsika moa zany Mamasina 67 hectara tsy lavitra ny sotry teny Andravoangy fa tsisy na iray aza enikasa sy hoe mpivarotra tsy faly tamin'ireo kandida tsy misy fa mivoizony reto olona zay miaradia amin'ny fitonam-panjakana zay mitady amitrakitraky reto hoe manimba ny fiaina mpivarotra le izy tsisy ivarotanay tsy afaka mitady zay dia androany miprofona mihitsy afaka nitady sa tsy afaka nitady ny mpivarotra teny Andravoangy. Omaliko dia manaprofo afaka nitady sa tsy afaka nitady ny mpivarotra teny amin'ny tsena Mahamasina. Dia zany zany any mpivarotra manodidina Analakely be ririka zany amin'ny hoe ohatran'ny reny le fomba fifanajana, ohatran'ny reny le fomba fanehoan-kevitra mpilaminana fa aza ararotin'ny olona amin'ny atrangan-javatra ohatran'izany ka mba herovany amin'ny sezany zay olona niavinavina nanentsika anao mpivarotra nandritry ny taona maro, olona tsy nahatsiaranao raha tsy tao anatin'ny Covid ka ny volanao vahoaka andray nolazainy fa avy any amin'le fitondram-panjakana dia safosafodiny kely eo ianao anomezananao an'le varo sy le tosika fameno. Tsy nahafantatra anao izy nandritry ny fotoana maro ary nampahantrainy ianao, niezahany tsy nahalala marina ianao, nampitahorina ianao fa rehefa hiaro ny sezany izy dia kity andray ianao mpivarotra zany dia omena kely 5,000 sy 1 alina, omena kely 2 alina, tsy fantatra aloha fa zany ny adevitra mandeha ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Dia mody asaina kely manao fanambarana eo izay aloha zany dia aza manemika amin'ny fivarotanay mihitsy fa izay nge dia sahirana fa mba fantatrao moa fa ianao sahirana, ianao sy ny taranakao io mihitsy ny ampijoroany ireo collectif de candidat sy ireo fikambanana sy olom-pirenena marobe mba ahafahana miaro sy mametraka arofanina sy balizy ho amin'ny hoaviny ty Madagasikara ty satria atao ambohatra amin'izao fotoana izao ireo mpamotika firenena ray zay. Faharoa dia zao mahita soratra tsika eo amin'ny lapan'ny tanàna eo, soratra vy be. Eto isika manandratra ny nofin'izao tontolo zao. Io lapan'ny tanàna io moa zany ny tantara tamin'ny 13 May 1970 no nametraka azy ho kianjany 13 May. Misy hevitra symbolika, misy toerana symbolika fa ho an'ny zava-misy ihany koa dia hoe mba ampivoatanana io malalaka ahafahan'ny rehetra zany maneho hevitra satria isika zany tsy manana le hoe kianjan'ny demokrasia raha dia tokony ary satria raha ohatra nisy ny kianjan'ny demokrasia dia tsy nikaroka ny 13 May zany ny kandidana ny olom-bofidy. Ny any ivelany dia misy ny place de la République, ny place de la Bastille, ny Trocadéro, misy karazany marobe fa tsika moa zany tsy manana dia io mba toerana malalaka eto andrenivohitra nangataka ihany fa tsy nazo zany ny kandida fa le soratra eo dia hoe eto sika manandratra nofin'izao tontolo zao. Tsara manamarika nefa ho an'ny mpiaino mpanaraka atsika inkaja sy siratolo-janahary fa nofin'izao tontolo zao I have a dream mazava tsara napetraky Luther King tamin'izany fotoana zany fa mbola nametraka ny ady sy tolona teto amin'ny firenena ity ary zay ny joroa ny firenena mpiambana rehefa avy mipoaka ny ady lehibe faharoa nisy ny société des nations dia nisy ny fifanarahan'ny firenena mpiambana dia nametraka ny aminy hoe ny fahalalahana maneho hevitra sy ny demokrasia mivatana amin'ny alalan'ny fiainona ny vahoaka. Izany ny nofin'izao tontolo zao ny fahalalahana maneho hevitra ka raha ohatra zany misy soratra ery ny-kianjan'ny 13 May ery hoe eto isika manandratra ny nofin'izao tontolo zao dia le nofy ho an'ny fahalalahana maneho hevitra zany, nofy ho an'ny demokrasia mivatana zany
ary nofo mipaka ho any mivoaka malagasy zany mba hahafahany voaka malagasy mamesedra maneho hevitra. Zay le tena adevitra resantsika. Fa ridicule ihany raha ohatra ka misy mametraka kianja ny demokrasia, fa no nitahotra izy rehefa avy eo satria hoe sao de nitody tsy misy fanataony miverina dia atao dobo, atao resaka zaridaina botanika nandaniana amin'ny ara tsy toko tsy foroana, dia eo ambony kely eo nasirina sarim-biby be, dia nefa tsisy kianja ahafahana zany maneho hevitra. Dia zay ny mba tiako tenenina ny amin'ny hoe io soratra io teneny Ramatoa Clémence hoe tsy mifampiarana tamin'ny mpanolotsaina ny tanàna dia misy heviny lehibe ho an'ny nofon'izao tontolo zao dia fahalalahana maneho hevitra. Noho izany zany tsara fipetraka ny soratra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe ny fahalalahana maneho hevitra ny nofon'izao tontolo zao, ny etaeta n'izao tontolo zao, no faniriany zao tontolo zao. Ary zay no fanambarana nataon'ny Union Européenne niaraka tamin'ireo masovoty eto amintsika hoe aleo alalaka ny fanehoan-kevitra amin'ny mpilaminana, aleo hivory ny olona. Dia mola izay ihany koa ny fanambarana nataon'ny système Nations Unies hoe aleo alalaka ny fanehoan-kevitra. Io fanehoan-kevitra io zay ao anatin'ny pacte sy ny avy Madagasikara, ao anatin'ny déclaration universelle du droit de l'homme. Zay le resantsika. Ka raha miresaka zany tsika dia zao arovan'izany ny zoisam-batan'olona, arovan'izany ihany koa ny fahalalahana politika, arovan'izany ihany koa ny fahalalahana syndikaly, arovan'izany ihany koa ny fahalalahana ny olom-boafidy mivoaka fahefana. Dia mino zany fa ity soratra ity raha tsisy hanombotra indray raha riva hoe nofon'izao tontolo zao dia mba ahafahany rehetra mametraka nofy ho fahalalahana maneho hevitra marina eo amin'ny kianjany 3 enikanja sy isi. Ny zavananamarika aloha tamin'ny anio ity mitovy amin'ny tamin'ny efa omaly ihany. Za le re tsy te mba hitehaka ho ampitandro ny filaminana kosa aloha, tena mahafinaritra hoe tsy nisy ny sakatsakana, tsy nisy ny famiretana nataon'ny mpitandro ny filaminana ka dia tehaka ho anareo ary mibaribary sy miseho zany ny fahaizanareo mandray ny anjara toeranareo amin'izao fitakina mpilaminana zao. Hita mibaribary ny fandraisanareo anjara amin'ny firaisan-kinan'ny vahoaka. Zahay koa ange ao anatin'le vahoaka, zahay koa ange anatin'le manana marary mitovy aminareo e. Fa tsy afaka mika, tsy afaka miteny fa fitaovana. Dia rehefa samy fitaovana ihany zahay dia ndeha anao ny asanay amin'ny tokony hoe izy ahitany filaminana dia isorana ankatelemana ireny mpitandro ny filaminana ireny. Ny resaka toerana moa teo i Fanira Zafimanantany nasehon'ny candidat misy 12 na ny tamin'ny omalina na ny tamin'ny tianio ity fa tsy toerana ngely olana eto e. Tsy toerana ny olana fa ny fahapahatongavan-tsainany malagasy sy ny famoazana ny ambompon'ny malagasy ny olo-pirenena tsirairay fa azosika ataony manova ny tantara amin'izao fotoana zao. Tsy miandra rapitso tsy miandra vakapitso fa amin'izao fotoana zao. Hitatsika reny ny etaetany vahoaka hitondra ny anjara birikiny hijoro amin'ny maha olo-pireneny. Mahafinaritra ny mahita an'ireny. Nisy mantsy ny teo aloha teo raha iresakitsika momba ny fampanantenana be fahatany fotsiny, momba ny fampandriana drisa be fahatany fotsiny ary ny fanakonana ny mason'ny vahoaka. Ino moa efa ndresako tamin'ny omaly any hoe takonina ny mason'ny vahoaka tsy ahita ny tena zava-marina sy ny zava-misy. Fa misy ny hetsiky ny collectif de candidats zany zao manala n'izay endrim-panakonana amin'ny endritsy maro samihafa zay, manala n'ilay geja ho an'ny fireneny. Ny mpitantana teo aloha mantsy ny eritreritra fa avita taona, mba tsy teny hoe avita 5 taona ny laingana tao. Ny raha tsika nahita raha ijery hoe vao teo tapaka ny jiro dia andresaka ohatra fotsiny angamby ndresaka fahatapahan-jiro iny. Fa nisy ny fampanantenana ho an'ny tosika fameno ve zany filaza lizy amin'ny resaka herinaratra
ny fampanantenana ny efajato megawaty velojiro zy ry zalama hoe aoampina efajato megawaty io jiro io raha tena nanana an'izany vina zany ve nao tamin'ny fotoan'androny raha tena masaka tao an-tsainao ny fampandrosona ny firenena amin'ny alalan'ny angovo sy ny herinaratra hoe tena anisan'ny fototra hoe tsapanao zany maninona ny tamin'ity taona 3 sy 4 arivo ity vo no soniavina ny fifanaraha-piara-miasa sy ny fanatanterahana ny toan-drano tao asahofika rahatsika nalalana zany tamin'ity taona ity vo ny soniavina nefa tamin'ny taona 7 arivo no efa niandro soni fotsiny tonga teo ianao rehefa aveo asa mahamenatra ve ny manohy an'le zavatra nataony sasany teo aloha mahamenatra ve ny manara-dalàna satria nisy fifepetra nisy fitipika nisy fitohizany fahefana tokony narahana teo asa efa tsy zatra n'izany angamba moa izy de naleo ny mivadika zavatra hafa de aty aorina rehefa aveo lazaina fa hotohizana ho an'ny manaraka indray zay sa kosa ary sao de mba zay kosa ary le tao anatin'ireny zay kazikazy hoe aloha to zay tsy havitan'io de am'izay rehefa tsy maintsy miandry atsika ny fanaovana azy miandry atsika ny fanatenana azy ary tsy io ihany fa be de be ny fotodrafitrasa ohatrany nampiandrasana raha ijery sika be de be ny akaiky indrindra zao ohatra misy ihany koa ny tao nino ty izy ty ny kanja tao Moramanga nandrasana tena ny lalana tao Moramanga akoatran'iretsy nampiasana fisekosekoana sy oeraoera ve zany no ambadiky reny ka iandrasana an'le hoe isika efa afaka tsy manara-dalàna satria tsapana aloha raha ohatra ka manaiky ny tsy fanarahan-dalàna tsika de hoararotsika zay ka rehefa tonga ny fifidianana zay nge le tena ratsy be anatin'le zay rizy miralahy raha ohatra zany ka mbola anaiky tsika malagasy alao ary izy zany anao eo fa izy ve tsy zay matsy ny fomba fijeriny olona sasany izy ve rehefa tsy tiatsika olany aizy fa tandremy fa manome vana azy tsy anara-dalàna misimisy kokoa zay ary rehefa tonga ny fifidianana ho ampiasany ny tsy fanarahan-dalàna ny olona mpiasam-bahoaka zany hoe ny olo-mpanjakana moa zany raha zay malaza le izy mahazatra atsika fa reny olona mpiasam-bahoaka namana teo zay rehefa tsy anaky ianao de hosolonay robot araka le eritreritra teo misy ihany koa ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ndresahana teto malina makasika an'izay hoe efa miova plaque mainty ny sasany ho ampiasana ny vola izay volam-bahoaka ka efa nafitipitina naninany vo resaka teto tamin'ny omaly ny resaka 25 millions de dollars izy iny ny resan'ny solombaboaka 250 millions de dollars